Salamy resaky momba ny produit effet naboté zany zaho avy nanasa volo tamin'ny shampoing, nampiasa après shampoing dia nampiasa masque. Ataoko anazy eky zany camoufler an'ireto tasitasy reto zaho ampiasa fond de teint rehefa avy eo zaho manao volo. Ty zao nividiko tamin'ny effet naboté tao afaka ampiasainareo zay tianareo fa manaka anahy manoka rehefa ohatra hoe rehefa avoaka na soirée dia ty angamba ny ampiasaiko matetiky ty. Voilà. Voilà. Après amizay mangala couleur un peu mafimafy nohony raiky igny zany, un peu foncé on va dire. Après samy manana fomba fimakiavany fa anahy manoka zany ohatran'izao. Atondray ary ty mbo tamin'ny effet naboté avao koa fa izy ty mila base. Anahy zany hoe ohatra hoe ty tapany ty avao tiako asina paillette dia tapany ty ihany zany no asiko an'ity base tiky. Ato amizay ary. Voilà. Ty ninany tiako dia ty ihany no apetako amizay partie nisy base no mapetaka anazy. Voilà. Iny aloha ny maso. Ty amizay le rouge à lèvres ary coup de cœur izy ty tao amin'ny effet naboté. Couleur mate rouge orange. Vita zay ny tarehy nanao maquillage tamin'ny produit ny effet naboté zao anao volo amizay atsika. Voilà, ampiasa sérum amizay dia ampiasa ny lait. Mariky fa ohatran'le teneninareo ihany hoe arakaraky ny type de cheveux io raha ohatra ka crépus anao na bouclé na cheveux fins ohatran'izay dia arakaraky n'igny avao koa zany produit ampiasainao. Zay arany dia miandry anazy maina amizay. Voilà, hatreto aloha zay ny produit effet naboté zay ampiasaiko fa ao anatin'ny magasin-jareo misy raha maro hatramin'ny pour bébé, biberon, linge enfant, poketra, montre dia voilà, apetaka eto ambony lien dia aza misalasala anareo mijery ny page ny effet naboté ary misaotra antsika rehetra nanaraka ny vidéo. Merci.